dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay ho adiadintsika anio zany dia ny hoe mampiena ny fitiavana eo amin'ny lehilahy ve ny fanaovana firaisana ranofo amin'ny vehivavy iray. Ny mahatonga ny fanadihadiana an'izay lohateny izay zany dia maro ny fitarainana avy amin'ny tovovavy izany, ny hoe rehefa vita ny firaisana ranofo dia matetika aorinan'iny zany no andaozan'ny lehilahy iray azy. Misy ihany koa zany ny tantarako ny hoe rehefa vita ny firaisana ranofo dia ohatrany ny ekena zany ny fitiavana izay nasehon'ilay tovolahy. Misy ihany koa zany ny karazana fanontaniana hoe rehefa amin'ny fanomboan'ny fiarahana ve dia mety ny tonga de manao firaisana ranofo sa tokony hiandriandry kely fotoana maromaro zany voazay vao miroso any amin'ny firaisana ranofo. Izany toe-javatra rehetrarehetra izany zany dia toe-javatra izay hitarainan'ny vehivavy maro zany ny momban'ny zay resaka izay, ka ny hevitro zany no atoroko ny tovovavy amin'izay resaka izay hoe moa ve ny firaisana ranofo no nitondra an'izay circonstance rehetra izay, sa hoe misy zavatra mety mifanandrify tamin'ny fisehoan-javatra ny fanaovana ny firaisana ranofo. Ny tsara homariana moa zany aloha dia efa nazavaiko teto ny fomba fifampisintoman'ny lahy sy ny vavy zany eo amin'ny resaka firaisana ranofo. Dia averiko eto ihany zany fa nen'ny lehilahy zany azy dia ny resaka maso, ny fijery, izay zany no manitona azy bebe kokoa zany ho any amin'ny firaisana ranofo. Ary ny an'ny vehivavy indray zany dia eo amin'ny fo zany izy no miteny raha vao resaka firaisana ranofo, zany hoe raha ohatra ka ain'ilay lehilahy zany ny nababo ny fon'ny vehivavy iray dia izay no isy kokoa zany ny farisihana any amin'ny firaisana ranofo eo amin'ny vehivavy. Ka ny fomba fifampitondran'ny lahy sy ny vavy zany dia ny hoe ny lehilahy zany azy dia izay ataontsika hoe esprit de conquête. Izay zany no tena mibahana zany ao anatin'ny sain'ny lehilahy anankiray, izany hoe ny fitiavana ambabo, izay zany no tena karazana fafinaretana azony zany. Izany hoe miady mafy izy zany azahoana vehivavy anankiray dia izay karazana fahababona izay zany izay no ohatrany hoe mitondra fafinaretana ho azy zany amin'ny fiainana. Izany hoe mitondra ny ataontsika hoe zany hoe ny estime de soi ao aminy koa, ny hoe afaka zany izy nababo ny fon'ny vehivavy anankiray. Miodikodiny eo zany ny sehatra rehetrarehetra zany amin'ny mpifankatia. Ka matetika zany ny firaisana ranofo no matetika voatonontonona zany ho nahatonga an'ilay fisarahana, satria ohatrany hoe rehefa nahazo ny tadiaviny zany ilay lehilahy anankiray dia lasa nitsoaka satria efa azo ny tadiaviny. Misy ihany koa nefany ny toe-javatra izay mitranga koa dia ny hoe vomay ohatry ny tomboko ny fitiavan'ilay lehilahy, tsy voatery zany io zavatra io hoe tsy maintsy
isy amin'izay hoe karazana hoe esprit de conquête zay hoe rehefa azony zany a ny vehivavy anankiray dia iny no mahatonga azy hitsoaka. Misy ihany koa ny circonstance izay hoe iny koa zany a no mahatonga an'ilay lehilahy izay voasarika bebe kokoa ary mety andeha hatrany amin'ny fanambadiana. Ka rehefa tena atao zany ny compte dia tsy voatery zany hoe ny resaka firaisana ranofo no nitondra n'ilay fisarahana, fa hoazavaiko anao ny antony mahatonga ny fahadisom-panantenana betsaka zany eo amin'ny vehivavy amin'izay lafin'izay hoe rehefa azony ny nitadiaviny dia lasa izy nitsoaka. Io zany mety misy ihany koa ny circonstance hoe mitady an'ilay firaisana ranofo zany ilay lehilahy nandritsy ny taona maro izay niarahana ohatra, ka tsy miakina velively amin'ny hoe tonga defa nanao firaisana ranofo ve rehefa nanomboka niaraka sa niandry taona maro, satria indraindray mety niandry taona maro izy amataonany maro nangatany an'izay firaisana ranofo zay dia hoe vatany vao azon'ilay izy dia lasa izy nitsoaka. Zavatra misy daholo zany zavatra rehetra izany zany amin'ny fifankatiavana. Nefa mety misy koa hoe vao nanomboka niaraka dia efa tonga defa nanao firaisana ranofo kanefa dia tonga hatrany amin'ny fanambadiana ny mariage ary nisaraka mandramaty fatony nisarahany mpifankatia anankiroa. Ka aiza ho aiza zany ilay fipetraklay hoe ilay firaisana ranofo ve no mahatonga n'ilay lehilahy hitsoaka rehefa avy eo. Ny tena marina dia ny hoe ny lehilahy izy zany dia ny libertény zany, ny fahafahany io zany zava-dehibe aminy io zany amin'ny fiainana. Instinct masculin zay zavatra zay, zany hoe zavatra efa voajanahary ao amin'ny lehilahy anankiray mihitsy izay karazana hoe fitiavany ny liberté an'izay. Ka natao raha hoe vehivavy tena tiany dia izay libertény zay aloha dia zavatra tena sarobidy ao aminy zany zay. Ka matetika zany ny zavamisy ny amin'ny hoe firaisana ranofo dia arakarak'ilay fombafomba n'ilay vehivavy ihany koa taorian'ny fanaovana ny firaisana ranofo. Satria raha ohatra ka ilay vehivavy taorinan'ny firaisana ranofo zany dia tonga dia mampiseho fitiavana be loatra na mampiseho ohatrany hoe karazana fietsika ohatrany hoe mamikitra be aorinan'ny firaisana ranofo, dia iny zany no mampatahotra amin'ilay lehilahy. Satria tsy azo lavina fa ara-biolojikany azy zany aloha dia ny manandrak'andrana aloha ny azy izay aloha ny ao anatin'ny sainy amin'ny voalohany. Izy zany tsy mieritreritra hoe ity olo ity zao de tonga de andeha hovadiko, tsy etompoko. Ny instinct tena hoe instinct mahalehilahy azy zany de izay hoe anandran'izay aloha. Aoka sika vehivavy zany tsy ho diso fanantenana ny amin'ny momban'izay resak'izay fa izay no fandehany. Ka raha ohatra izy zany ataontsika mahatsapa fa hoe rehefa nanao an'ilay firaisana ranofo dia tonga dia mahatsapa izy zany fa tonga dia mikolla be zany ianao vehivavy, tonga dia mampiseho fitiavana be, mampiseho fa tena latsapaka ary dia tena
amoureuse be mihitsy zany ianao a avy nanao an'ilay firesana ranofo dia mampatahotra azy zany zavatra zany a dia hoe ity zany a tonga de andeha ikollahy tonga de hipetaka amiko ary tonga de amandrika ahy izay matetika zany a no mahatonga azy a mitsoka rehefa aoriny ny firaisana ranofo zany zavatra zany a no tokony hoeritreretinao vehivavy zany a alohany idirana amin'ny firaisana ranofo amin'ny tovolahy iray satria tsy io no karazana moyen amikiranao azy efitra diso de diso maty zay zavatra zay tsy any mihitsy ny fomba hitazomanao azy ka raha ohatra zany ianao tovovavy satria anao ny tompo safidy amin'ny zavatra rehetra rehetra ianao no tompon'ny décision anaiky ve anao sa tsy anaiky any aminao zany ny lakile amin'izay resaka zay nefa mety mifamahofao be ihany ny zavatra rehetra rehetra ny amin'ny hoe raiki-pity amin'ny tovolahy iray ianao dia mety tsy hanana an'izay karazana famehezantena izay no mety zavatra misy zany ka eo no mety mampisamboara voara be ihany zany a ny eo amin'ny hoe resaka safidy ny hoe iroso ve amin'ny firaisana ranofo ianao vehivavy mila karazana décision goavana zany a izay resaka zay ny toe-tsaina tokony hoentinao vehivavy zany a ny amin'ny hoe fidirana amin'ny firaisana ranofo amina lehilahy iray izay a ataontsika hoe zany hoe tsy mbola vadinao izy zany ny toe-tsaina izay tokony hoentinao dia ny hoe raha ohatra ianao zany tapa-kevitra fa hiditra amin'izay lalana izay anaiky ny fangatany dia tokony zany ianao a anana n'izay toe-tsaina hoe vonona amin'izay zavatra rehetra mety hitranka aorinan'izay satria tsy misy engagement amin'inon'inona mihitsy ny firaisana ranofo ary ny fampanantenana izay ataon'ny lehilahy iray alohan'ny anaovana firaisana ranofo amina vehivavy iray a dia tadidio fa tsy fampanantenana zato isan-jato akory de ho marina satria mety ao anatin'ny faniriana tanteraka izy dia izay zany a no hitany hoe moyen ahafahany zany a mamoa ny foniny vehivavy iray idirana any amin'ny firaisana ranofo dia mora ho azy a ny manao karazana fampanantenana kanefa ny fampanantenana rehetra sahala amin'ny fampanantenana rehetra dia mety ho pokaty rehefa tsy nisy ny engagement na ny sonia ny fanaovana tamin'ny resaka fampanantenana dia tokony zany a ianao vehivavy efa miomana amin'izay zavatra rehetra rehetra izay ny amin'ny hoe rehefa tianao zany ny olona iray ianao koa mety manam-paniriana koa ny hiditra amin'izay resaka izay dia tokony zany ianao efa hivonona amin'ny izay a mety ho vokatry ny fiarahana rehetra aorian'io firaisana ranofo io satria maro de maro tokoa ny mety ho surprise aorinan'izay ka miankina betsaka koa zany a amin'ny karazana fahavononana ara-toe-tsaina izay anananao vehivavy ka ny tsaratsara kokoa angamba dia ny hoe ianao no tena manana n'ilay fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe tiako ty olo tia omeko azy ny tenako a tsy miandry zavatra manokana avy any aminy a
amin'ity zavatra ity fa raha ohatra ka tsapanao fa hitondra fahafinaretana ho anao koa ny fanaovanao an'ilay firaisana ranofo amin'ilay tovolahy ka efa mivonona ianao fa tsy misy fifanarakarahana ny aorinan'io dia izay no zavatra hety kokoa ho anao sy hapety ny fiarahanareo ary mety hahatonga an'ilay lehilahy ho voasintona bebe kokoa any amin'ny vehivavy iray izay karazana indépendance ao amin'izay. Izany hoe rehefa ampisehoanao amin'ilay tovolahy fa tsy misy engagement manokana tadiavinao aminy ny firaisana ranofo izay nataonareo teo dia izay no mety anitona azy bebe kokoa izay karazana toe-tsaina avy any aminao zay ny hoe tsy mitady valiny manokana zany ianao tamin'ny zavatra ny fanaovanareo teo. Amin'izay fotoana zay izy mety ho voasintona bebe kokoa ny amin'ny hoe mety misy olona hafa gambany no tena andriny ty vehivavy ty ny fony lasa izy zany manadiady satria eo ihany koa ny karazana fifaninanana izay misy eo amin'ny lehilahy ny amin'ny hoe te ambabo ny fony ny vehivavy anankiray ka raha ohatra ianao zany mampiseho ohatrany hoe fihetsika ohatrany hoe tsy miraika amin'ny zavatra natao teo dia misy kokoa zany ny ataontsika hoe zany hoe chance ahatonga azy afantatra te afantatra bebe kokoa ny mombanao fa satria ilay karazana esprit de conquête izay efa niteneniko teo ny amin'ny hoe raha ohatra ianao ka tonga de hitany fa babo tanteraka taorianan'ny firaisana ranofo dia izay no mampatahotra azy izay no mampadositra azy ary eo ihany koa lay hoe efa azony koa zany ianao izay zany no zavatra tiany ho hitany aminao ho hita amin'ny vehivavy anankiray hoe babo ny tanteraka zany dia efa tsy misy tsony ao aminy zany ilay esprit de conquête ao aminy ka ohatraohatran'izay zany no tokony ho toe-tsaina ho entin'ny vehivavy anankiray zany amin'io hoe resaka firaisana ranofo miaraka amin'ny tovolahy io na koa hoe de tena rehefa déterminé koa ianao ny hoe izaho tsy te hiditra amin'izay aloha amin'izao fotoana izao fa aleoko aloha mijery tsara koa ny toetran'ilay lehilahy ary aleoko aloha ny hoe mijery tsara ihany koa ny hoe inona no mety ho hoentin'ny zay firaisana ranofo zay amin'ny tenanao sy amin'ny mety ho fiarahanareo rehefa no adiadinao daholy izay zavatra rehetrarehetra izay ka mandray ny fanapahan-kevitra ianao zany hoe idirako zany ity zavatra ity dia izay donany ipoahany izay angamba no eritreritra mety kokoa zany amin'ny fidirana amin'ny firaisana ranofo ary dia manao ihany koa ianao ny zavatra izay tsy andeha iatefany aminao ny kitra sy ny alina rehetra dia ny fiarovatena zany amin'ny alalan'ny contraception izay efa nazavaiko teto ny amin'ny hoe firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana dia tsaratsara foana zany ianao vehivavy miaro tena zany amin'izay resak'izay dia tsaratsara kokoa dia ny fampiasana ny condom satria io zany no maharo amin'ny aretina ary miaro ihany koa zany ny amin'ny tsy abevoka ny vehivavy iray
amin'izay fotoana zay dia ataontsika kapa hoe zany hoe misaraka tsisy maratra raha ohatra ka hoe misy ny tsy fetezan'ny fifankatiavana rehefa avy eo, ary ny fahitan'lay tovolahy anao hoe manana karazana précaution ianao, manana fomba fijery izay malaladalaka kokoa, ary manana ny karazana fahaleovantena na ny indépendance zany tsy andeha ananeritreritra ny hoe andeha hitambesatra aminy. Izay zavatra zay zany dia vao maika mahatonga azy zany voasitona bebe kokoa zany ny amin'ny andeha iroso lalindalina kokoa zany amin'ny fiarahanareo. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao an'io, manao fa abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada, ary dia mba partageo ny izay zavatra hitanao teto, fa hitanao fa torohevitra nahatsara anao. Bye bye.